Nanatanteraka hetsika ho fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fikambanana Zanak'Avaradrano androany tamin'ny alalan'ny Fambolen Kazo teny amin'ny fokontany Antsahamarofoza kaomina Ankadikely Ilafy satria moa mikasa ny ampaharitra ity hetsika Fambolen Kazo ity ny fikambanana ka dia nametraka fiaraha-miasa amin'ity fokontany ity. Ravakaran-Andriamanala sy mamirasoanay. Zanakazo kininina ronjato fototra no novolen'ny fianakaviam-ben'ny fikambanana Zanak'Avaradrano androany teto amin'ny fokontany Antsahamarofoza kaomina Ankadikely Ilafy. Solitenan'ireo kaomina 14 atao anatin'ny district Nanatanteraka no tonga namaly ny antso teto androany. Ao anatin'ny fikambananay zany dia mivoy ny hevitra hoe alao iainga avany fotony ny fampandrosoana. Dia niainga le mpikamananay zany nanome sosokevitra any amin'ny fokontany Antsahamarofoza izay misy azy no efa misy fahavononana iara iasa amin'ny fanaovana an'izany asa zany dia izay zany no natonga anay nanao safidinaka aty. Zany hoe izay zany le tena marika le hoe niainga avany fotony le sosokevitra fa tsy hoe izahay tany amin'ny birao no nametapetraka an'le izy fotsiny. Fiaraha-miasa amin'ny fokontany Antsahamarofoza no anatanterahany ity Fambolen Kazo ity izay mikendry ny amboly azo amin'ny velaran-tany total 20 hektara eo ho tohizana isa-taona ny Fambolen Kazo. Misy kosa nefa ny itsy nanjaran'ny fokontany ao anatin'ity fiaraha-miasa ity. Izay moa ny fanaranay zany hoe anjaranay fokon'olona zany no anao ny fanaramaso ny Fambolen Kazo natao eto, anao ny aro hafa mandidina ny toerana satria rehefa tonga ny maitany matetika misy dorotanety sy apozina zay dia izay fokon'olona zany no anao an'izay. Raha ny fanazavana tetika asa fampandrosoana foto manodidina ny 15 no andalam-pamolavolana eo anivon'ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Raha ny fandaharam-potoana moa dia fantatra fa anao hetsika sosialy ho fijerena manokana ny ankizy ny fikambanana amin'ny volana Jiona ho avy izao ao anatin'ny fanamarihana ny fetim-pirenena.